dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany azafady fanahy ireo koa tsy maintsy matoky zahay fa iova ty fitantarany ty anarenantsika zao zavatra tsy mety rehetrarehetra zao ary zay nytenenanay tsy mampitahoatra zahay a tsy mampiorory zahay fa kosa misitona ny sainy rehetra mba hanaja ny lalàna ny arahantsika nahity fa nahazo amboarany voalohan'ny repoblika amin'ny fahaizana mitarika ty Afrika gaga ihany isika mitarika makaiza makany aloha sa makany arina zay zay ny fanontaniana fahaizana mitarika makaiza io raha ohatra ka fahaizana mitarika makany aloha tsy kanefa nigisitra amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany de dikan'izay zany tsy tokony izay mihitsy nahazoany an'ilay amboara fa za mieritreritra hoe record ndray tsika amin'ny fahaizana mitarika makaty arina satria tsika ny lohany aty aorina de bravo ho an'ny filohan'ny repoblika satria izy no filoham-pirenena eto ambonin'ny tany no mahay mitarika makany arina nahazo trophée ary nahazo ny amboara ary hitatsika fa Madagasikara no farany gisitra indrindra amin'ny fitantanana ny firenena eto ambonin'ny tany misy fetrany zavatra rehetra zay nahatonga ny RMDM filaza azy be fiavy fa ny foto-kevitry ny RMDM de hoe tsy maintsy arenina tsy maintsy avotana ny firenena mamporooro zay koa ary mba gaga satria taorinan'izay tsy misy tsy nanao fanambarana ny mpanohana ny fitondrana rehetra ary tena miorooro tokoa hafe nampiorooro igny zahay tsy nieritreritra n'izay zavatra zay fa tena nisy akonyngeza be teto amin'ny firenena ary tena ny orooro tanteraka hatramin'ny filohan'ny repoblika ny préfet ny seni ny fitsarana ny sénat ny député ny gouvernora ny fokotany ihany sisa tsy mbola nanao fanambarana ka tsy haiko hoe manohana ny fitondrana ve ny fokotany sa tsy manohana ny fitondrana zay tsy fantatro fa ny rehetra tena nanao fanambarana ny teny daholo fa hoe isy anonga-mpanjakana eto misy manakorotana eto fa zahay de miteny hoe mpanao politika zahay de zoanay amampanao politika anay ny misehatra politika ny miresaka politika ary ny manentana ny olona ara-politika hitodika mankany amin'ny firenena zay misy azy tsirairay avy raha izay hoe hidina an-dalambe zay efa nanomboka tany amin'ny taona 2024 tany i pasteur nefa niantsolona hidina an-dalambe taona 2024 mbola izay ihany ve le fomba fiady zany ho an'ny RMDM manokana pasteur tsy fomba fiady ane zany fa fanehoan-kevitra hafa ny fomba fiady zany tsy fomba fiady fa fanehoan-kevitra omeny lalàna hoe niza mpanao politika eto ambonin'ny tany de manana zo izy haleo ny heviny na amin'ny aino aman-jery na ao anaty trano na eny amin'ny arabe satria tsika ny safidy ho tany demokratika zay ny mampalahelo fotsiny ane itenenantsika amin'ny arabe zany Michel no ny ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny fa raha ohatra ny ataon'ny fitondrana efa nanokatra ny kianjan'ny demokrasia izy raha notazominy ho kianjan'ny demokrasia tsy misy zany arabe zany satria efa nomena moa ny kianjan'ny demokrasia ka ina filambany ny fandehanana any amin'ny arabe raha ohatra ka hoe io misy kianjan'ny demokrasia nefa ny olo ianao tsy mankany fa nitokana ny kianjan'ny demokrasia zao ndray izy kianjan'ny botaniky zardaina ka tsy haiko tsony fa mety eny amin'ny arabe zany anehoana hevitra de izay no ilana lalana makeny amin'ny arabe hoe enitsika aneho ny hevitritsika ampiseho anorina ary anarina ny firenetsika le hoe demokrasia anisan'ny misy mitsikery izy io any amin'ny fanoherana hoe teritery le demokrasia ny eo amin'ny fitondrana indray milaza fa malalaka ny fanehoan-kevitra eny anivona tambazotra an-tserasera amina aino aman-jery toy izao pasteur ve mbola tsy niaina ny fandrahonana aloha zany tamin'le fanehoan-kevitra somary masitsika natao hatramin'izay nanaovana politika zay tany amin'ny taona 2024 nanokana fahatarako ny pasteur tsy indray mandeha ankoatra ny fandrahonana amin'ny telefony
ankoatry ny fandrahonana ambava, ankoatry ny fandrahonana amin'ny sehatra maro samihafa. Fa safidy io, safidy ny anao politiky, tsy niterena fa safidy. Ka na misy ary ny fandrahonana, na misy fampiatsona any ampitandro filaminana, tsy ndray mandeha, tsy indroa, tsy telo, betsaka. Anisan'ny fandrahonana daholo zany. Fa safidy ny anao politiky, de ekena zany sa. Za amin'ny fanaovana politiky ekena zany. Satria safidy ny anao politiky, ka na inonino mety ho vokany, na inonino mety ho fitrangany, ny safidy anao politiky na de mila mataty sy miaritra any zany. Na mora ny ovaliny, na sarotra ny ovaliny, zay ny safidy anao politiky. Ny mpitondra fanjakana miteny fa hoe malalaka ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy haiko ny fahalalahany, zay fahalalahany hitany mba tsy haiko hoe compte fake ve no mampalalaka an'le demokrasia. Satria compte fake anie no tena hitatsika maneho hevitra eto e, fa tsy ny mpanao politiky. Fa ny mpanao politiky na ny olon-tsotra raha vao maneho ny heviny izy de any amponja. Amin'ny tambazotra tserasera raha vao maneho ny heviny izy de any amponja. Na ny mpanao gazety ary, firy ny mpanao gazety any amponja. Ny mpanao politika maneho hevitra hainao manjery, mpanao gazety ny voateritery. Mpanao politika maneho hevitra na amin'ny hainao manjery, na indrindra fa eny amin'ny arabe, de tsy omena lalana, tsy mahazo alalana. Terena angataka, mangataka izy tsy omena alalana. Zany ve le fahalalahana. Fa io na hoela na hoaingana, tsy maintsy miady isika mba hisinjany fahalalahana eto amin'ny firenetsika zany, mba hijoroany marina demokrasia zany eto amin'ny tanindrazantsika. Anisan'ny taorian'ny faneho-kevitra nataonareo fatelo volana janoary tena maly avy hatrany, ary anisan'ny teraka resabe fanambarana teo amin'ny firenena nataon'ny filohan'ny anteny Merandolona hoe aleo fampandrosoana no atao fa ianao tsy aresy miaramila, ary miaramilany koa miara vitany noho ny fe azy fony izy mbola manam-boninahitra. Amperinasa moa tamin'izay fotoan'izay no nanambarany an'izay tamin'ny fitony volana janoary 2024 teo. Manahoana ny fahitanareo an'izay? Zany ve tsy efa hoe betra tsara fa tsy aresy miaramila ianareo? Diso anie zany faneho-kevitra zany. Diso satria mahadiso azy tsy misy olo mieritreritra ny ady miaramila eto. Ary zay le mahadiso azy aivy ny miaramila zany fitaovana hoenty hiady amin'ny vahoaka, fa tsy fitaovana hoentina hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Raha izay faneho-kevitra zay. Ary sanatriny resaka hoe miaramila mitapy adina ary vitan'ny zareo no mifehy azy, de ahoana reto havatsika maty reto zany. Io zao misy be ny tanàna maty, io misy Moramanga io vahiny maty, havatsika ny Tamatavy agny maty. Tifiriny olona aiza ary le izy ary le olona miteny sénateur ve izy miteny sa général? Satria raha sénateur izy miteny, izy tompon'antoka voalohany amin'ny rafitra misy azy miahy ny be ny tanàna. Manaseritreritra hoe io ary be ny tanàna misy mitifitra, nefa le tompon'antoka voalohany miahy an'le be ny tanàna no miteny fa hoe tsisy maharesy miaramila. Io ary ny vahoaka zany matimaty fahatany. Ampiasao ary ny miaramila hiaro an'le vahoaka. Asan'ny miaramila ane zany miaro ny vahoaka sy ny fananany. Fa le miaramila zany tsy nampiasaina am'zany, fa nampiasaina amin'inona? Amin'ny mpanao politika. Zay ve ny asan'le miaramila hoe ny miaramila malagasy araka ny tenin'ny général dia natao hiady amin'ny mpanohitra. Mba atao an'izany mon général, fa raha aman-dreny ianareo tena lolohavina tapony loha amin'ity fireneny ity ka mba tandrema ihany ny teny atao. Fa ndraindray ny mpatsaray anika, ndraindray tsy omby vava, ndraindray ny mpatsaray tsy omby vava. Tsika samby eto amin'ity tanindrazantsika ity tandremana ny teny. Ary faharoa fahatelon'izay, ny toerana misy anareo koa saropady, satria mpitondra firenena ohatra sy modeliny
zandry sy taranaka faramandimby mba hokare meohatra tsara ny firenetsika. Raha reo gouvernemanta reo ny RMD moa laza fa tsy hiditra ao anatin'ny gouvernemanta ary fantaky ny fialan'ny prime ministre mihitsy ianareo tamin'ny varandraisaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny volana oktobra 2024 iny a, raha tsy vitan'ny prime ministre no manala, raha tsy vitan'ny filoham-pirenena ny manala ny prime ministre dia nangatahanareo mihitsy hoe filoham-pirenena miala fa tsy misy fampandrosoana eto amin'ny firenena. Mbola mitazona an'izay ve ny RMDM 2024? Mazava ho azy ny anay ny foto-kevitra ijoroana fa zahay tsy mivarotena ary tsy mivarotrikevitra fa mijoro amin'ny foto-kevitra, tsy tsangan'olo fa tsangakevitra. Ka izay mbola tazominay mandraka androany hoe raha ny gouvernemanta ny Tsay Kristian dia hita fa tsy mitondra vokatsoa ho an'ny mpiray-tanindrazana, tsy mitondra vokatsoa ninona filaza na ahoana ny fomba heretreretra sy ilazana zany, tsy mitondra vokatsoa ho an'ny mpiray-tanindrazana ny gouvernemanta Tsay Kristian. Fa filohan'ny repoblika moa nametraka an'io dia akinitsika na amin'ny filohan'ny repoblika le izy hoe président enao nanao velorano ny gouvernemanta mifanohitra amin'ny zavatra tenen'ny filohan'ny repoblika ne zavatra tenen'ny gouvernemanta ataotsika ohatra fotsiny hoe 400 mégawatt RN13 zao vovoahingana teo zao tapitra omaly le fepitona hoe midina 700 ny 50 ny vary mandehana makeny an-tsena raha mahita kan'izany vary 50 sy 700 zany, iza moa no tokony hanatanteraka an'izany? Filohan'ny repoblika ve no tokony hanatanteraka an'izany sa ny gouvernemanta? De miteny ny filohan'ny repoblika tonga any amin'ny gouvernemanta ve le tenin'ny filohan'ny repoblika? Aiza ny solombavambahoaka zay maro anisa mba manaraka an'izay tenin'ny filohan'ny repoblika zay ka mba miinterpele ny gouvernemanta hoe tsy mety kosa ty ataonareo ty, zany iny atao hoe fitantanany hoe mba misy an'ireo député samba miteny mahitsy hoe tsy mety kosa zao hoe ny filohan'ny repoblika efa manao ezaka ny gouvernemanta tsy hita zay ataony de samy mitehaka fotsiny ka ny anomby vosotra rakarataranaka ary teme zany solony vary de mitehaka atsika. Zany ny tenenanay hoe gouvernemanta tahaka ny ahoana no tokony hitondra an'ity firenetsika ty, andamina an'ity firenetsika ty. Zay le nilazanay hoe aleo re esorony reto. Raha ohatra ka tsy sahan'ny filohan'ny repoblika na tsy ataon'ny filohan'ny repoblika de pretsykombakomba zany filohan'ny repoblika hamotika firenena de miteny zao hoe aleo mihitsy koa ianao mametra-pialana. Raha ohatra ka mbola miziriziry ny filohan'ny repoblika tsy hametra-pialana, zay ny antsonay hoe nitafika kosa raha ngaty andro farany iankinan'ny firenena nijoroanareo. Raha ohatra ka araka ny tenin'ny generaly hoe nitafika fitaovan'ny mpitondra fa tsy fitaovany ho an'ny hiaro tanindrazana sy hiaro ny firenena, tsy mampaninona fa zay ny antsonay ny vahoaka malagasy. Satria ny vahoaka ny malagasy araky ny lalam-panondrenana tompony fahefana feno amin'ny taniny, satria tany republikanitsika fitondrana na entim-bahoaka ty. Ka rehefa tsy nirafitra tsy azo ampiasaina ntsony de leo ny vahoaka no hijoro. Nanao antso ho an'ny tafika ihany pasteur tamin'le fanambarana tamin'iny zany ve tsy ho azo lazaina toy ny nahazo an'ny syndicat ihany koa mety ahazo anareo RMDM raha vao mijoro miantso an'izay tafika izay? Ny syndicat zao ny antso tamin'ny 2024 hiakatra fitsarana amin'ny faraparan'ny herinandro ty ny raha mahakasika an'iny hoe fiantsoana ny tafika ikomy nandritra ny etsika fotsy moa ny sehoan'izay nanateran'ny syndicat taratasy teny amin'ny tafika teny Andohalo. Iantso an'izy ary zahay ny tafika mihitsy ane zany ao anaty rafitra ny tafika de hoe miaro ny tanindrazana na défense nationale ka rehefa manano tanina ny loza eto amin'ity firenena ty de izy ny antsona iantso an'iza tsy mety kosa zany ka. Raha ohatra ka hoe miantso ny rosiana na miantso ny amerikanina zay ndraiky resaka hafa zay, fa zahay malagasy misy tafika malagasy eto, misy mpitandro filaminana malagasy eto, raha misy manafika zany zay de iantso an'iza? Raha tsy zakanay ny vidim-bary de iantso an'iza zay? Raha tsy zakanay ny vidim-pianana de iantso an'iza zay? Ireo ny hery de hoe hery farany antoka farany ho an'ny firenena de miantso anazy antoka farany, tsisy akoatran'ireo. De mananjo isika iantso an'ireo, apio zahay, vonjeo zahay. Zany tsy miteny hoe aongano ny fanjakany fa vonjeo zahay mila vonjena ny malagasy, tsy zakany malagasy ny zavatra iainany.
izany amonjy azy de tsy andotam-penaka hitatsika fa tany misy maka de iantso an'iza zany iza zany iantsona ary tsy teo andotam-penaka ihany fa manerana Madagasikara tanindrazana nitafoka nefa natao hiarony tanindrazana de izy ny tokony antsona am'zany satria misy maka le tanindrazana de izy ny tokony antsona misy olona nefa ao anaty rafitra natao hiaro tanindrazana ka izy zany tsy lozika zany nitafoka mihitsy ny tokony antsona rehefa tery ny lalan'ny vahoaka malagasy satria zay le andisoko le tenin'ny mon général nitafoka tafo bahoaka fa tsy manafika vahoaka diso raha ohatra ka hoe ity natao hoe anafika vahoaka tafo bahoaka reo iankinany vahoaka reo iainany vahoaka reo de ireo no antsony rehefa sahirana izy le hoe gouvernement teo moa zany mety ho inona zany mahatonga ny solombavambahoaka indray aloha hatreto a tsy mahavita nanao tony natao le solombavambahoaka 5 maro anisany hirymara tam'zany a nefa naangona sony 5 naongana nanongana an'ilay gouvernement tam'zany fotoana zany tsy voongana moa le gouvernement fa le filohan'ny anteny miram-pirenena indray no voala tamin'ny toerany taorinan'iny am'izao fotoana zao inona pasteur ny mety hoe tsy mahavita an'izay zany le solombavambahoaka novidin'ny vahoaka tamin'ny volana Mai 2024 tam'zany mety solombavambahoaka am'izao solombavampitondra raha tena solombavambahoaka izy de mahatsapa ny zavatra iain'ny vahoaka satria le vahoaka ny fidy azy no hoentiny ny feony ao amin'ny antermeram-pirenena fa raha ohatra ka ny feon'ny mpitondra no entiny de solombavampitondra izy fa tsy solombavambahoaka raha ohatra ka ny solombavambahoaka no mahita fa mandeha zao firenena zao miadany le vahoaka malagasy malamina ny tany de solombavany mpitondra izy zany satria zay fijery mpitondra fa raha ny zavatra iainany vahoaka malagasy de iarahantsika mahita iarahantsika mahalala fa na ara-politika tsy milamina izy na ara-sosialy tsy milamina izy na ara-fampianarana herinandro any ny mpianatra zao tsy nianatra misy député miteny zany ve misy député miteny zany de hanka herinandro ndray tsy mianatra de hopotehana avy ny fampianarana anjarany mpitondra mitady vahaola ty am'zany inona ny vahaolana ny tokony atao mba hianarany mpianatra fa tsy hoe tsy mianatra ny mpianatra de samy mangina daholo ny olona rehetrarehetra tsisy vahaolana bagaka sika firenena andresahana eto fa tsy hoe tokatrano fa firenena na tokatrano zany rangatera fa misy olana ao anatin'ny tokatrano ankiray de tsy ho avelana ao fotsiny hoe misy olana io de avela am'zao fa mitady vahaolana hoe raha ohatra ka eto misy olana de andao aratsika hanao zavatra eto mba ho vahaolana ohatran'zany ny be nizerise hitatsika io manao ny ataony mitady any vahaolana manao hazo atao manao tanty hianarany mpianatra hazo atao ane zany raha ohatra dobodrano ny ekôly manao tanty hianarany mpianatra raha ohatra ka ny lalana makany an-tsaikôly misy olana amboariny zany fa tsy hoe manatsahatra ny fampianarana sy ny vahaolana ka raha vahaolana manatsahatra ny fampianarana de ho vahaolana koa zany manatsahatra fitondrana azo atao koa zany manatsahatra fitondrana azo atao manatsahatra fampianarana de azo atao koa manatsahatra ajahary koa ary ny asanareo satria fa tsy mahita vahaolana ho an'ny firenena tsy tompona andraikitra ve zany tsy tompona andraikitra koa hidirantsika ny mahakasika ny tontolona fifidianana mbola hiverina antsika sy tontolona politika zay fa hiditra le fifidianana zay tsika ny RMDM de anisan'ny taky ny fanovana ny fikarakarana ny fifidianana io vitiny le fifidianana aloha zany voaka mpandresy na azo maro anisany eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao manao ahoana indray ny mety ho avy nylay be ny tanàna zany hitondro ireo fifidianana ihany koa tsy afaka mialitsika satria mbola misy ny fifidianana senatorial ny RMDM manokana mbola andray anjara ve sa hoe tena ampy zay alohana dio tokotany iantso ihany eto anie ny lalàna mifehan'ny firenetsika mihitsy no miteny fa hoe ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ka misafidy ny olona ho apetrany sy omenan'izay fahefana zay zay le lalàna zany zay zany hoe
tena ao anatiny lalàna mifeny firenetsika mihitsy ny fanaovana fifidianana fa eo amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana an'le fifidianana mihitsy no miteraka olana sarotra any re olona raha hoa ny hino an'izany hoe misy olona anankiray lany amy 75% de ny manarakaraka azy ao 25% tonga any amin'ny rafitra mikarakara ny fifidianana ny mitsara an'le fifidianana de le 75% resy de le 25% mandresy ina ny fijerytsika an'izany ary tsy ray tsy roa tsy telo fa manerana Madagasikara misy olona lany mera soloana PDS tsy PDS any tsy vidiny vahoaky fa mera de zany ny fifidianana eto amintsika zay le tenenay nisy remarika nataoko tany amin'ny CENI tam'izany hoe misy karazana logo na famantarana CENI gaga fa orange ny loko ny famantarana io tena metraka fanontaniana fa de tsy mamisy loko hafa ve nampiasainy CENI akoatrin'ity orange ity zao ny valiteniny tompony andraikitra tam'izany doré ho izy io fa le impression nahatonga azy orange doré fa ny impression mahatonga azy orange izy io iainantsika io satria raha fampidirina anaty machine eo zany le voka-pifidianana de mivoaka orange io efa tam'izany mbola tsy nisy fifidianana tam'izany na fifidianana député na fifidianana filoham-pirenena mbola tsy nisy an'izany fa efa nanao remarque hoe inona ty apetraky ny CENI ty fa raha fampidirina anatin'ny machine hony io de vadika orange de le machine zany inona machine io zany tsy mahalala afa-tsy ny orange ka na kolera ino zany ampidirinao de fa fantany hoe ty kolera hafa ty fa ty orange zay orange ihany avoaka ny machine ka ahoana ny itokisan'ny olona ny fitantanana ny fikarakarana fifidianana takan'izany hitatsika tamin'ny ordonnance teo ny lalàna mifehy fa hoe ny lista dia misokatra am'izao ary mifarana am'izao lalàna zany zay de le olona tokony hanaraka an'le lalàna ndray no mahita fa hoe mbola tokony azo atao azy zao lalàna vedy amitsika de atao azany fifidianana ny atao zay zo fototra ananany olona voahitsakitsaka sy voahososotra zany nefa tsika firenena no resahana ka izy anao hoe mbola anaovy ny RMDM sa ampy zay zahay mbola lalàna no resahana de vonintsika ifampiresaka momba an'io lalàna io fa ny firenena kosa tsy atao ohatran'izany na hanao fifidianana zay na tsy hanao fifidianana ny firenena tsy atao ohatran'izany tsy maintsy manaraka ny lalàna ny rehetra ary zahay mbola mangataka ary tsy ho amelanay fa tsy maintsy misy fanadiadina lalina ho atao am'ireo nandika lalàna na iza izy so de mieritretinareo fa vita ny fifidianana iny ka de hijanona am'izao le firenetsika azafady tantandalàna ho izy tsika Madagasikara tsy ho amelana io ary ho arahanay atra amin'ny farany ary miro hitatsika fa tsy maintsy hotonganay makany amy Bianco io makany amy sehatra rehetra io fa zay tsy hijanona am'izao atao baranaina ohatran'izao ty fireneny ty zay tian'olo atao am'ty fireneny ty de no ataony azafady fa ezaka zahay hanaraka an'io lalàna io ary hampanaraka an'io lalàna io koa ho an'izay manao kitoto tsy manaraka an'io lalàna io anteny pasteur teo fa idirana politika ilay rafitra mpiarakarany fifidianana itoreny amin'ny fitsarana itoreny amin'ny Bianco zany hoe tsy azo lazaina ihany koa hoe mandany fotoana satria misy olona voatendry ny fiadinan'ny repoblika ao amin'ny Bianco misy olona eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fitsarana ny ainy amin'ny fitsarana ekena zany maneka an'izany zahay ary iainantsika zany ankehitriny fa tsy ho mandrakizay ireo
ary na ireo koa mbola metrahantsika zany resaka zany koa hoe nareo ny napetraka teto fa ireto nataonareo azafady fa na ireo koa tsy maintsy matoky zahay fa iova ty fitantarany ty anarenantsika zao zavatra tsy mety rehetrarehetra zao ary zay ny tenenanay tsy mampitahoatra zahay tsy mampiorory zahay fa kosa misitona ny sainy rehetra mba hanaja ny lalàna. Telo taona tranomaisina sasy miatra no azony Jean-Louis Randré mihoatra zay anisany hoe soloteny ny antokotiko Madagasikara informaticien koa to amin'iziny andrafitra izany inona no azo lazaina ho ataonareo zany fiaraham-po amin'ity mpitolona any ampanohitra ity anisany hoe voahentsika aloha zany izy tamin'iny hoe fidirana antsokosoko tao amin'ny tranonkalan'ny CENI tamin'ny faraika amin'ny 20 ny volana Desambra 2024 iny. Voalohany indrindra aloha manameloko izahay ny fanaovana antsojay amin'ny olona tahaka an'izany ary tokoa izahay mbola miteny hoe avoahy izy tsy izy rery fa izy rehetra niarany herisetra ara-politika eto amin'ity fireneny ity avoahy ny antony de zao ny fitsarana natao hitadiny marina fa tsy natao hitady olona homelohina fa maninona laisity any CENI misy mpikarakara io misy tompony io manino tsy tao no nasina fanadiadina matony olona tafitra tao zany fa ina ny antony nahatafitra andre olona tao trano tsy vaky masiny ao anatiny mba samy eritreritritsika natao hitadiny marina ao aleo ny marina tadiaviny ny misy ny marina de ao amin'ny CENI ihany ny teny CENI miteny hoe nisy niditra tsokosoko nisy nanao piratage nefa avy ndray hoe tsy nisy nanao piratage ndray fa nisy nanova ndray le vokatra miovaova le resaky zay le tenenanay hoe natao hitadiny marina ny fitsarana fa tsy nitady lomelohana fa ity de tena fanamelohana tsotra zao fotsiny any Jean-Louis mba hoentina ampiorory sy ampitahoatra na ampanginana mihitsy ary ny mpifaninana hoe tsy io ihany no gadranay fa raha mbola miteny koa nareo de ho gadrainay zay neny dika zany ka tsy fanagadrana no vahaolana eto amin'ity firenena ity fa ny fahamarinana dao tody avitsika ny marina rehefa tsy hitadiny marina nareo azadino fa ny marina tsy mba maty ho tadiavinay moramora io ary voaka ny marina manome toky ny vahoaka malagasy zahay fa ny marina tsy mba maty ary hitadiavitsika ny marina ary havoakatsika ny tena marina zany ve tsy ohatrany hoe refesina mihitsy ilay any amin'ny fanoherana hoe miatseo vao mihitsikeo nareo de gagazo zany le zavatra misy am'izao pasteur ny RMDM manokana ve sao de tokony ihetsika hivondrona amory andreo hoe milaza azy ho mpanohitra am'izao fotoana zao fa tsy mizarazara le mpanohitra mba ho ery anankiray mifanandrina amin'ny eo amin'ny fitondrana mba ho ery anankiroa zany misongadina eto firenena fa tsy miparitadritaka efa antso nataonay tamin'ny fahatelo ny volana janoary zay hoe ndao ny rehetra zay tsy mitovy hevitra amin'ity fitondram-panjakana ty ataotsika hivondrona ary efa any amin'ny 20 isanjato ny zay zavatra zay no efa tanteraka akehitriny kely sisa de ho tanteraka 100 isanjato zany ary zay le tenenanay amin'ny vahoaka malagasy azakivy na misy ary reo mieritreritra sy mampalemy antsika azakivy fa ho avy io ary tena ho avy fa tsy maintsy ho arenitsika ny firenetsika fa tsy ho avelantsika am'izao fa ny firaisakina io no herintsika ary tsy azo atao ny mandeha misaraka
fa atsika andeha anao asany oabolana malagasy zay hoe ny mita be tsy lalin'ny mamba ka rehefa mitatsika ka betsaka atsika ka na misy voay ary le rano sarotra ho an'ny voay ny heritreritra zany hoe mita be zany fa mipirina tsara ny voay rehefa tsika mita be. Mety hoe tony ahoana zany ny paikady ainganareo anairana hoe reto zay fa mivondrona hoavy manana paikady tsara zahay hiatrehanay an'izany ary ho asehonay ny vahoaka malagasy hoe reto izay fa mivondrona ary faharoa zao ny lalana aliatsika ary fahatelo tia ny tanjona tiatsika ohatratrarina omena ny vahoaka malagasy zany ary tsy hoela no entintsika manatanteraka an'izany zavatra etaeta ny vahoaka malagasy zany. Hoe hitondra fanovana ilay fanovana toy ny ahoana zany no apetraka ho an'ny mpanohitra manokana. Ny mpanohitra de lalàna no nametraka azy na antoko mpanohatra lalàna koa nametraka an'izay na ety ivelany assemblée na ao anatin'ny assemblée lalàna zany zay. Ny asan'ny mpanohatra voalazan'io lalàna io dia mitsikera manitsy ary manome sosikevitra. Nanao ny asany ny mpanohitra miteny ny sasany hoe ny mpanohitra tsy nanao ny asany, nanao ny asany mpanohitra fa ny mpitondra ve nanao ny asany no raisiny ve ny sosikevitra nomeny mpanohitra, no raisiny ve ny fanitsinana nataon'ny mpanohitra, no raisiny ve ny fanakianana nataon'ny mpanohitra. Ny ataon'ny mpitondra ndray manohitra ny mpanohitra zay nina de ary lasa mihitsoka le firenetsika satria tsy mieritreritra ny mpitondra fa hoe misy sosikevitra tsara hoentina mampandroso an'le firenena lazay ny mpanohatra fa ny fomba ataony de hoe idiaboliziany hevitry ny mpanohatra igny ohatra tenenay hoe raha vao i gouvernement eo zay ny tsy miteny hoe zahay ampidiro anatin'ny gouvernement be de be niny olona ao anatin'ny fitondrana eo maro manam-pahaizana mihoatra lavitra noho ireo any aho hoe fa ny résultat iany an'ny firenetsika ankehitriny ny teninanay hoe tsy mandeha ranga le firenena raha vao i gouvernement eo mba solo olo-kafa koa so de mba misy olo-kafa afaka hanodina tsy ampandeha an'le firenetsika zany any le hevitra zay le hevitra zany zay sady tsy raisina le hevitra no mbola avadika zavatra hafa hoe hanongampanjaka ina ny dikany fanonganam-panjakana am'zany nga de tena falany olomanga zany ny TGV fa tsy misy olo mpanohana ny fitondrana ankoatrin'ireo ve sasary-bakolo daholo ny ankoatrin'izay aza atao an'izany kosa ny mpanohana sasany lasa fanamaivanana an'le olona ane zany na le mpanohana zany tana ohatsy sanatriny resaka vidy tsisy dikany zany afa tsy reto ihany nefa le firenetsika mihitsoka ka ho anareo namana-panohana de ny miretrereta raha izany fomba fisainany olona toanana de mandiny atena koa nareo satria firenena ty resantsika ty tsy hoe zahay te anakina na izahay te anina fa zahay te ahita hoe tia ny tanjona tratrariny filoha hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa ny alavely rano ndray koa izy iem fa tsy hita ny diptaona iem tsy hitatsika hoe mitondrantsika anakaiza le iem zao ndray Madagasikara tsy maintsy mandroso ok izy no tsy tian'zany izy ny tsy tian'zany hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso sa mieritreritra sa manantena an'zany rehetra ampindram-bola ny Comore tsika no amelona ny Afrika Ray Manontolo fa tsika zao gisitra Comore lasa na politika Comore lasa na sosialy Comore lasa na fanatanjahantena ary lasa no isika Comore eto isika eo am'le fihinanasa ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hoe zany tsy lahara-pamena ho an'ny vahoaka avokoa ny fahitan'ny pasteur andreo mandeha mantsao ny fizarazarana zavatra ho an'ny travoana filoham-pirenetsika mihitsy no anisany no mizary izany fa raha andrinaro teo zao teny anoso zato izy za tsy teny hoe tsy lahara-pahamehana satria ilain'ny vahoaka le izy sarotra ny teny an'izany hoe tsy lahara-pahamehana filana io fa kosa le tety-bola no faritany lalàna
hoe misy teti-bola ny faritany lalàna ny olanina atao amin'ny assemblée nationale na atao amin'ny sénat fa hoe am'ty taony ty tsika reto ny teti-bolantsika zay le anomezako tsy nanlesy olo mavambahoaky avy eo tsy hita lay vola ny taona mandeha hanao teti-bola hafa tsika nefa ny teti-bola teo aloha tsisy fanadiadiana akory betsaka loatra ny fandaniam-bola ataon'ny fitondram-panjakana zay tsy mandeha am'izay tokony andehanana raha mametraka fanontaniana zany tsika hoe reo vola no zarain'ny filoham-pirenenareo zany vola avy aiza mana corps de compte tsika manana parlementaire tsika corps de compte nametraka tamin'ny zavatra rehetra nataony fa hoe misy fanodikodinam-bola firy miliara eto tsika manana bianko aiza daholo zany zay tsy hitany député tsika ny zany izay le resana tsy hoe tsy lahara-pahamehany fa atavo ara-dalàna re hoe monsieur le président hamondry ny tsaboina tsika de inany tokony azo atao ny manao an'izany ara-dalàna hoe ty vola ty noho ny amehana de affectena ito lalàna manao an'izany lalàna ny zany fa tsy haitsika ny fomba fitantanana an'le firenena tsy mifanaraka am'izay lalàna zay le miteny hoe tsy lahara-pahamehana izy raha izay satria tsy ara-dalàna diso lahara-pahamehana diso lahara-pahamehana vahaolana ve le fizarazarana vola zany ataon'ny mpitondra fanjakana am'zao sambany ny mpitondra fanjakana zany mizara vola zany ye izy koa mahatsapa fa sambany mpitondra fanjakana nampahantra vahoaka zany ka ny solution olona am'zany de hoe tolorana satria tsy afa manao tsy afaka atsony olona raha vao tsy manolotra zany izy de higrevy reo olona reo de hitroatra reo olona reo tia sady tsy nahita famokarana ary tsy nahita fampanananasa tsy misy zavatra vitan'le mpitondra fanjakana ho an'le vahoaka ny hitany mety de hoe aleola tolorana le olona mba hitamporiziny azy tsy mahavita zaranary hitady fomba foana isy mba hanolorana an'io olona io mampalahelo Michel fa malagasany apetraky ny mpitondra fanjakana maraina mandra-paharivany andro e sady tsy mahazo an'le zavatra atolotry mbola miverina koa rapitso raha aman-dreny ianao tsy marary anao ve zany arapaka andray andro andaninao fotoana herinandro ny fotoana laninao gaga fa tamin'ny fizarazarana io misy olo miova-pisy nefatra tsy mety ndray ty mitady vola kely ndray hividianana pisy tsy mety ndray mitady vola kely ndray hividianana pisy de izy rehefa ny mahazo tombona am'le pisy opérateur le vola kely anampelantanan'ny olona mbola kikisa le opérateur vita zay rehetrarehetra zay vao mody omena ndray sanatria fa bena zay ny azony agny nefa omena an'ity mba takatry ny vahoaka ave zany fa faly an'le azo izy hoe ty mieritrehitra hoe manomeny mpitondra raha izay zavatra zay ny teny pasteur teo hoe temporizina le vahoaka tsy hitroatra fotsiny reto vola reto anisany hoe tapaka ny famatsim-bola ampany avy amin'ny USAID ro zany zay isany mamatsy vola ireo tetikasa eto Madagasikara ireo mety ahoana indray zany no avy
satria efa tapaka aloha zany ny ampahany kely a vondrendrom-piana sisa no antenaina zany anohana izarazara vola zarazara sakafo masaka ho an'ny vahoaka mahantra vahoaka afrikana amin'izao fotoana izao isan'izany eto Madagasikara. Inona no avin'izao mpitondra fanjakana izao? eo tsika mahita azy satria tapaka lefa matsim-bola de hitantsika hoe izara inona indray le vola zany fa rehefa tapaka de tsisy vola ho zaraina ntsona de zara inona indray koa zany fa za manahy tena manahy ao tena sao de hivarotra tanindrazana reto satria tsy maintsy na mivarotra tanindrazana na mivarotr'olona zay zany ny atao eto rehefa tsisy taiza fa tsy hita vahaolana na le olona mihitsy no amidy na le tany no amidy ka samy eritrehitra ny rehetra sanatriany vava aladiny samy eritrehitra ny rehetra engany matsotonga am'izany tsika fa tsy ho zakan'ny olona zany tsy ho zakan'ny olona zany hoe ahitany zanany tsy mihinan-kanina izy tadiditsika fa tamin'ny fotoana tsy ela tamin'ny roa taona lasa tamin'ny 2023 tany konkanika fa nisy olona nivarotra olona varotra ny zanany zay tsy kolotsaina malagasy de hoy izy aleoko mahitaka an'le zanany tezainy olona toy zay mahitaka an'le zanany matinona nampisahotaka atsika teto zany zay nintervenir ny mpitondra fanjakana tam'izany ny zaravary menaka amin'ny kapisily zay vahaolana hoe mpitondra fanjakana mama tsy haitsika hoe tahaky ny ahoana le vahaolana hoentiny mpitondra fanjakana eto misy alatra varira izy tsy fakahita ina ny solution hoentiny mpitondra fanjakana am'izany efa mandeha ny zavatra resako zany efa mandeha fivarotana mason'olona taovan'ny olona eto efa mandeha tany efa manomboka ane zany fa matahotra ho lasa ampidiriny olona ao anaty parky le vahoaka malagasy ka ho mpizahatany no hijery atsika sisa hoe ahoana zany malagasy zany izy reo manan-karena sika manan-karena milafiny maro na ny atanety na ny anaty rano na any ambany tany mety hoe ina no mahatonga andreo tsy ho voatrandraksika fa lasa ny vahiny any ivelandray no mahita an'le izy ary tonga eto Madagasikara ny mpitondra fanjakana ve tsy mana finiavana sa efa lafo reo raha fahitany pasteur iarahantsika mahita mampiazakazaka ny olona mividy any Madagasikara eo de harena io ary zay le teneniko tany am-boalohany hoe hisy fivarotana tanindrazana eto toliara base toliara hitatsika manohitra ny olona taniny io anazy io fa manino amidinao vahiny manino raha tehitrandraka an'io ny ampianaro ny zanaky ny olona ao fa misy arena taninareo ahoana ny fomba hitrandrana aty andao ntsika hianatra ny fomba ho atao amity fa manino amidy fa manintsika mivarotra an'izany zaho aloha de mifelicité any toliara ary zaho manampy any toliara ary hijoro hiaraka amy toliara tsy anaiky an'izany na aiza misy fivarotana tanindrazana eto za hijoro a tsy anaiky an'izany fivarotana tanindrazana zany sitraky Andriamanitra ary foin'Andriamanitra ho atsika ty mandy nositsika ty ka raha misy olo mieritreritra hivarotra ty nosy ty azafady za tena hijoro ary za tsy anaiky an'izany Pasteur Edouard Tsaramea taprasady ny fotoanantsika nafanandresaka tamin'ity androany ity inona no azo amtinana ireo voaresaka teo zay a makasitraka anao ihany koa namaly ny fanasanay tamin'ity androany ity ny amtinantsika azy tsy vitany hitatasika fotsiny tsika fa manome koa vahaolana ho an'ny mpitondra fanjakana tokony ho resy lahatra ny mpitondra fa latsaka katerena ny firenena ary zay izy latsaka katerena zay
no nahazony filohan'ny repoblika trophée zany hoe manaiky zany isika na ny filohan'ny repoblika fa nahazo trophée izy amin'ny fitaria mankany arena zany hoe raha te androso isika tokana ny lalantsika ny firaisan-kina zay any lalana hoendytsika mandroso rehefa tsy hain'ny mpitondra ny mampiray hina ny vahoaka malagasy de ndao isika mpanohitra hitady ny fomba rehetra mba hampiray hina ny vahoaka malagasy adidiny mpitondra azany mpitondra ane zany mitandro ny firaisan'le malagasy fa ny mpitondra ane manao zay ampisaraka an'le malagasy misy olona piray vodirindrina olona ray ny mahazo ray etsy nefa samy sahirana daholo izy mianakavy ao anatin'ny tanàna anankiray de dikan'izay lasa le olona mahazo ialonan'le tsy mahazo tsy amitahinanako de misy fisaraham-bazana any amin'ny fiarahamonina nefa tsy asana mpitondra zay ny asana mpitondra de hampiray ny vahoaka malagasy ny any antsimo agny efa kerena andritra ny firitaona eto Antananarivo eto no zarana vola de ahoana ny fijeriny any antsimo agny am'zany hoe rehefa tsy misy zany eto Antananarivo de mahita vola ny fitondram-panjakana fa rehefa kereny any antsimo zany de tsy mahita vola mpitondra fanjakana mampitsaraka zany zay no ijoronay hampiray ny vahoaka malagasy mba tsy hisy ady an-trano eto amin'ity fireneny ty isoroana an'izay mety ho ady an-trano zay sanatriny vava fa ohatrany manomana an'izany ny mpitondra mba hisiny ady an-trano amin'ity fireneny ty aoka tsika tsy ho tafitra am'izany karamaina ny etsy karamaina ny tsy asaina manompanompa olona ety etseroa zany ane ka eretrereto fe mba mana zahay reto opaina zay ne mananjanaka zay manam-pianakaviana de ho faly ve ny zanakay sy ny fianakavianay amin'ny fanompanompana ohatran'izany de dikan'izay hampiady olana zany nefa mpitondra fanjakana ka izay tsy mahasoa atsika zany zay faharoa ny am'tianatsika azy de malagasy reraka tena reraka tanteraka lay malagasy am'izao fotoana zao nefa ny firenena manan-karena malagasy mipetraka eo ambonin'ity firenena ity mahanta sahirana inona no atao mba hahatonga le malagasy mba higoka lay tsirony tany zany mihitsy satria isaky mitsodranotsika ny andony lanitra sy mitsirony tany any tsy ainatsika ane zany tsy miaina am'zany tsirony tany zany tsika tsy miaina am'zany andony lanitra zany tsika ka mba miantso ny voaka malagasy aho mba ho tanteraka amitsika ane zany ka ho tany sambatra tokoa i Madagasikara sotra misely sotra tsika rehetra mpanao gazety na ny teknisiana na ny voaka malagasy sotra tompoko de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV de ahoana ny fandehany de ahoana ny fandehany